Fanapotehana ny tontolon'ny asa eto Madagasikara efa kajikajany mpitondra ihany koa ve ho ny sendikany mpiasa. Bebaboka mainty rano sivily roa no maty notifirina zandary mpianatra rà. Krizy avy amin'ny mpitondra fanjakana no isinina tsy ho ny otrikafo. Tompoko lasy tompoko vavy faly tafaraka amin'ireny tenako amin'izao takariva ny alatsinainy faefatra ny volana septambra ataona 13 izao miaraba anao ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany. Herinandro hafanafana ity herinandro voalohan'ny volana septambra ity herinandro amatarana na asa irotsaka ho fidina ho filoham-pirenena ny filoham-pirenasa, amatarana izay pitsarana nanome ny fizakan'ny zorom-pirenena malagasy indray, amatarana na hametra-pialana na tsy ny tenany, amatarana ihany koa ny tony rarata le kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika izay voasambotra tany Londra noho ny resaka kolikoly tamin'ity alatsinainy ity ihany koa no nanamafisan'ny fanjakana fa tsy firenena demokratika i Madagasikara. Anosakana ny mpitandro filaminana indray manko ny etsik'ireo kandida ho filoham-pirenena tetsy amin'ny ISTS Mandrimena Antananarivo atrimon'izany io tolakandro io. Saika tazana teny an-toerana avokoa ireo kandida na sy ny solotenan'izy ireo ho toy n'ilay fanambarana iombonana izay nosoany avin'izy ireo. Tahaka ny tranga tetsy amin'ny bypass dia nosakanana indray ireo kandida ary voatery nidina an-dalambe ny tafa tamin'ny mpanao gazety no mafisin'izy ireo fa Frantsay Andry Rajoelina ka tsy tokony faninana amin'ny fifidianana intsony Asin'Andriamalala tahirinena. Voapirofo indray androany fa fanjakana jadona tsy mahazaka demokrasia ny fanjakana misy eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ho toy ny fizakany Andry Rajoelina zorom-pirenena Frantsay nikasa RFO sy vory tetsy amin'ny ISTS Mandrimena Antananarivo ireo kandidana nasony ilay fanambarana tsy manaiky ny rotsahany Andry Rajoelina amin'ny fifidianana amin'ny 9 Novambra. Na dia toerana mifefy sy efa neke ny tompony azany trano anaovana io fivoriana io dia nahazo baiko ireo beboty fa tsy mahazo miditra ao ireo kandida nikasa ny vory tao. Nataony fifandresen-dahatra saingy tsy nanaiky ireo mpitandro filaminana. Alao hiditra ao antany andry zareo hoe misy mpianatra ho ny atony tsy avelana amelana hiditra. Alao hiditra ao ary rany antany andry zareo. Misy olona roa telo miaraka amiko. Rajonary mampianina miditra ao hijery an'izay. Ekenao ve zay mon commandant? Zay ny tsapidirana atsika. Satria ninona an'ilay mpianatra atsika. Nefitsika matoa afaka nakao efa nazo alalanao tsika. Le son maso mainty ve mba azo esorina mba ho hita le masonao. Il faut pas les exciter. Non, aza. Non, il faut pas les exciter. Tsy mampaninona na mihitsy. Misy lalàna teo hoe tsy azo atao mivory. Rehefa tsy manana lalana ianareo misy lalàna zany enao mpanoa lalàna mihitsy no misy lalàna tsy azo atao mivory. Note navoaka ministre anatin'ny trano hatramin'ny vivasy io analyse ohatra ny vato to amin'ny latahol no petra hoe anaty trano mahazo vory dia zay nanokana trano ivoriana resaka milamina tsisy fandamina zany tsisy fandamina zany mon commandant resaka milamina Maka sisi no. Na ny filoham-pirenena teo aloha na ny solombavam-bahoaka am-perinasa samy nandresy lahatra ny mpitandro filaminana saingy tsy nazo alalana hatramin'ny farany. Voalaza fa ny préfet nanome baiko tsy ahafahan'ireo kandida mivory ireto ka dia natsoina kanefa tsy nandray antso. Misona iva tsy mandray izy. Nareo no rosina fa le ry tsy mandray. Hainy numéro ko fa tsy hainy. Hainy.
Ary io ho lasan'ny ray am'ireo candidat reo io ho lasan'ny ray am'ireo io ray am'ireo candidat reo lehibe ny zareo am'mois amin'ny 2020 ame ordre tsy mandray téléphone inona zany ny olona tsy dirana eo tokony ame ordre tsy mamaly mitsy koa ngely notifié zay zavatra zay ngely olona tsy mamaly mitsy koa ngely olona manahirana io teny mitsy zay sega mameny ma préfet sega za mody ameny téléphone nefa tsy raisiny mahazo nationalité efa nahazo ny olona manome baiko anareo nge zao fa manana nationalité zay efa vazaha nge ny olona manome baiko anareo voatery nidina nanapaka ny arabe ny lalam-pirenena fa 7 miazo anandoharany fotsy sy mahavolo ireo vahoaka sy ireo kandidata aorin'izay teto anarabe nanamafisan'izy ireo fa frantsay Andry Rajoelina ka tsy tokony irotsaka intsony mazava tsy misy adinkevitra raha teo ny voalaza ny 270 ao anatin'ny code de la nationalité malagasy nangataka zoperenena vahiny ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina dia nahazo an'izany raha nahazo zoperenena vahiny izy dia tsotra very zany ny zoperenena mamalagasy anazy raha very ny zoperenena mamalagasy azy dia very ny fiandriana Madagasikara ka tsy ekenay ny hitondrana vahiny ny Madagasikara zany tsy mety ahoana ny reo ray aman-drenitsika latsaka ny rano tamin'ny 770 matimaty fotsiny ve zany reny olo reny ka tsy ekena misy nitondrana vahiny mitandrazantsika fa very ny fiandriana-pirenena nanamafy ihany koa iparaina Auguste fa vazaha Andry Rajoelina ary tsy misy ady hevitra azo atao intsony amin'ity andin-dalàna fa 20 ity igny dia sy tokony hidiagna hevitra igny zany hoe io olo io zany dia efa vazaha io nangataka ho vazaha izy nangataka de very zany nationalitény ny article 42 satria izy efa feno taogna izy nangataka an'io ak izy zany sy tokony andasaka dossier akory zay izy ary ho hitanay eo moa le inona moa ny fisaragny ho atao raha hoan'izay mahazo magnome certificat de nationalité na ny mpisara ny HEC zay anaikan'io mahagaga hoy ny candidat Masiko Lamali fa ny TGV mampiasa ny fitaovam-panjakana sady miton'olona kanefa tsy sakanana nandritra ny kongresy ny TGV etsy amin'ny CCI Vato andro iray ihany nefa nanaovana ireo hetsika ireo sady nanao sonia no saikanana mafy an'izay sonia zay androany ny antony dia mba hisorohana ny korontana eto amin'ny firenena satria ataoko hoe mitombo miandalana foana zany tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ary ohatrany hoe misy fitondrana mitanila araka ny teneniny filoha Rajona Mampianina teo dia misy fivoriana eny amin'ny CCI Vato sady trano-mpanjakana nefany misy olona be da be tsisy manakana ny ato nefa ny privé ty dia ary efa nahazo lalana tao nilazaina fa ny ataoko hoe ny ankalamanjana ny tsy azo voriana zao efa ny fandamina mba tsy hampisy an'izay korotana zay dia natao anatina trano malalaka le izy nefa mbola voasakana foana za zany te hiteny fotsiny manao antsoavo amintsika rehetra fa raha mbola zavatra tokony azo efa alamina dia tsy tokony hitadiavana korontana tsy azo ekena intsony izao zava-misy izao ho kosa ny candidat James Rasoamaka mila tonga saina ny vahoaka hoy izy amin'izao zava-misy izao zavatra azo tenena zany dia zao hoe latsaka katerena le firenena fantanareo ny zava-misy ny tranga na tamin'ny fikarakarana ny lalaoan'ny nosy reny ireo fa zahatra amin'ny tranga ny Afrika amin'izao tsika miteny zao dia fa fantanareo ny mpanao gazety moa Madagasikara anisan'ny firenena anankiray zay tsy ritan'izao tontolo zao dia misy tika an'izay zavatra zay dia tsika zany tokony ho tonga saina indrindrandrindra tsika mpanao politika ny azo inona angotraka ity herinandro vaovao diavintsika ity amin'ny alarobia ho avy izao izany hoe afaka 3 andro no fantatra izay mpitsara hosa anome ny taratasy fizakany Andry Rajoelina ny zopirenena mahamalagasy azy etsakilany ny olom-pirenena sy ireo candidat samy tsy manaiky hoentim-bazaha intsony amin'ity herinandro ity ihany koa no hamantatra izay andimby ny filoham-pirinasa raha asay rotsaka izy satria amin'ny 9 septambra izy no ametra-pialana amin'ity herinandro ity koa no amantarana ny toy ny raharaha kolikoly mahavoasarinitra tale kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ary navoatontonona ihany koa ny anaran'ny filoham-pirinasa
ity herinandro ity araka izany no amatrany ho avy eto amin'ny firenena. Manodidina izay vaovao ny raharaham-pirenena izay hatrany tantara efa nisy ary tsy mahagaga intsony ny fampiasany fitondrana fahefana andrombahana seza fanaovana tsindry ireo androm-panjakana rehetra fikasana anao alabato fifehezan'ny mpitondra ireo rafitra mikarakara ny fifidianana toy ny ACC sy ny CENI indrindra ny fizakan'ny filoham-pirenasa ny zom-pirenena frantsay no ireo antondreo tokony tonga saina ny vahoaka malagasy ka hanala ny fitondrana eo amin'ny toerany amin'ny fomba demokratika. Ravorazafy sy Andry Rakotomalala. Ahina miteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fihetsiky mitondra fanjakana anao botolo andika lalàna indray irotsaka ho kandida filoham-pirenena nefa tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy akory. Ny zava-misy ankehitriny anefa vokatry ny tsy fahaiza mitantany mpitondra ary voafatry ny vavana avoakany ny filoha amin'ireo fampanantenana pôkaty. Firaisan-kinany rehetra no ilaina ho notrika afo amin'ny fanesorana mpitondra eo amin'ny toerany amin'ny alalan'ny fifidianana. Be ny zavatra mamatitra n'le mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ka mahatonga azy tsy maintsy hitady ny fomba rehetrarehetra hitazomana an'io fahefana io ny aty ankilany koa nefa ny aty amin'sehatry ny fanoherana tsy anaiky an'izay mpitolo ataon'ilay mpitondra fanjakana izay io nefa fantatry fa tsy maintsy hanao ny fomba rehetrarehetra angalarana hitazomana an'io fahefana io dia izay ilay krizy zay de izy hoe ndao zany ho soroany satria taizako tsika ny nahita hoe ny fifidianana ny fikarakarana ny fifidianana andeha ny liste électorale mbola andeha hokitiana ihany satria mbola mangataka an'izany sy ny inona ny fiheverantsika an'izany zay ny le krizy satria isy alatra ho atao zany io ozy hoe tsy mendrika an'izany tsony kosa Madagasikara andao zany soroana zay zany nenay hoe andao zay ho soroana raha ataoko mahitsy zany le vanim-panontanianao dia hoe avy amin'ny ataon'ny mpitondra fanjakany no ampisy an'izay krizy zay. Afitaratra amin'ny ataony rehetra anefa ny filoham-pirenena indrindra amin'ny tsy fanarahan-dalàna ataony matetika miampy ny lainga tsara lahatra toy ny fizakana ny zom-pirenena frantsay izay tsy nisy nahafantatra ratsy aman-taona ny taty aoriana. Dikan'izay zany nenay ny adihevitra tsy any amin'ny hoe ahoana ny anakana azy fa tsotra hoe ahoana ny fomba nisorana azy eo amin'io fahefana io satria nisandoka andraikitra izy nanao osoka izy nandritra n'izay dimitaona nitondrany any Madagasikara zay rehefa mampiombo-kery isika amin'izay fotoana izay ahoana ny fomba nalana azy dia tonga hatramin'ny hoe ahoana ihany koa ny fomba irosona hanenjehana azy satria ny fahefana rehetrarehetra zany zay teo ampelantanany tamin'izay fotoana izay dia osoka koa dikan'izay ny fanapahan-kevitra ny raisiny dia tokony hanenjehana azy dianana tsy maintsy ho atao foana. Fa rehefa hitantsika kosa le izy hoe fifidianana hitondra ny firenena makany amin'ny kizo dia ozy hoe tsy dia ho tompony andraikitra amin'izany ny otrikafo hitondra ny firenena zay makany amina korontany zay le izy satria tia tety koa anie tsy nisy olona nanana fahefana tety fa tsy nanao sahala aminy ozy hoe inona ny nefarany iny nefarany andeha hivoaka amina varavarakely eo ve zany zay moa safidy raha zay no tiany anazy zay fa ho an'ny firenena izy nge mahita lalaka ivoahany io foana na dia varavarakely na ohatra ny lavavolava rozy ny fomba mpiteny zay fa ny vahoaka malagasy ve mbola zakan'izay miantso ny rehetra iraina ny otrika afo amin'ny fifidianana ho avy io mba tsy hitondra eto amin'ny firenena intsony ny olona izay efa niarana hita fa mitondra ny Madagasikara ny anaty-kizo ny 9 novambra izao eo am-pelantanany malagasy no avy no hoany 10 taona manaraka. Araka izany dia mbola mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny mikasika izay fizakan'ny filohan-kehitriny ny zom-pirenena frantsay izay abetsaka ny sision-dresaka mandefa ho isan'ireo kandida ao amin'ny fifidianana ho avy io ny tenany. Ny lalàna nefa no mamaritra ny tsy fahafahany amirotsaka noho ny fizakana izay zom-pirenena frantsay izay. Mila mandini-tena ny filohan-kehitriny manoloana ireo fandikan-dalàna nataony indrindra eo amin'izay fizakany ny zom-pirenena vahiny izay ho ny filohan'ny antoko MMM Arvelo Androany Samialy Rarinombana sy Mathieu Prince. Samy andro fatratra ny toy ny tantara mikasika ny firotsahako fidian'ny filohan-kehitriny ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izao fotoana izao. Raha milatsaka fidiana amin'ny 9 novambra ho avy izao ny tenany, mipetraka avy hatrany ny fanontaniana hoe iza no nanaso nisy nanome azy ny zom-pirenena malagasy. Efa voafaritry ny lalàna fa tsy afaka ny irotsaka ho fidiana intsony Andry Rajoelina noho ny fizaka ny zom-pirenena hafa ankoatra ny maha-malagasy azy. Nazava ny nambarany teo anivony antoko MMM androany raha nilaza afa mila mandini-tena ny filohan-kehitriny manoloana ny zava-misy ary tsy tokony andro ny vahoaka malagasy trotra izy vao andrefana pahan-kevitra. Mbola tsy tara ho an'ny Andry Rajoelina no mijery fitaratra dia mandini-tena
hoe mety hoe zao zavatra ataoko zao a ho an'ity firenena imbonanyity zay fotsiny ary inona fepetra ao raisy tsy tokony voaka malagasy a ny ondrasana ka fepetra ho azy fa izy a ny tokony mandray fepetra amma raha mieritreritra izy a fa tena tompony andraikitra marina eto amin'ity firenena ity tsy tokony andro mivoaka izy aka fepetra amin'ny toerana. Fifidianana madio sy mangarahara no katsahina eto Madagasikara amin'ny fifidianana tanterahana amin'ny 7 Novambra io. Noho izany, nanambara ny fiombonan-keviny tanteraka amin'ny FFKM ny amin'ny tokony isiany fifampiresahana ahafana manantanteraka ny fifidianana tsakany sy andavany ny antoko MMM. Metaka tsara izy hoe ilaina ny fampidiniana samy malagasy mba ialany ny korotana mety iseho ateraka io fifidianana io. Izay atao amin'ny antoko malagasy miaramegna dia isan'ny mitovy hevitra amin'ny fiangonana tokony fampidiniana sy jerena akaika ny fosotran'ity fifidianana ity satria betsaka araky ny reny hitanao reny taratasina alefanay tany amin'ny CENI tany amin'ny communauté internationale hoe betsaka reny tsy fanarahan-dalàna voarakitra ao anatin'ity fanomanana ny fifidianana ity ka mba ny anongotsongona amin'ny maty dia ny atahorana ny andevimbely ka sao sanatria io ny teraka korotana eto amin'ny firenena satria zay raha irotsaka dia vonona hiatrika fifidianana ary zay vonona ny andresy fa ao anatin'ny fahamarinana fa tsy hoe ilatsaka fotsiny dia anao kilalao-pifidianana tany-tandalàna ny mila averintsika eto Madagasikara raha tiatsika androso dia ny fanomanana ny fifidianana samy mahitsika fa tsara-dalàna fanarahan-dalàna isan'ny voalaza teo ohatra le resaka nationalité teo mila fampidiniana zany mila fatarina zany fa tsy anaovana mpitolo fotsiny. Tafapetraka teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana teny Amboda Androany Maraina moa ny antota taratasy firotsako fidiana ny Ajo Andriany Anarivelo amin'ny anarany antoko MMM. Andriany koa no tonga nametraka izay antota taratasy filantsako fidiana izay Hitaina Rasafinjoelina. Mitota 420 izany hatramin'ny Androany no nanatitra ny dosie firotsako fidiana. Raha tsy ahivina ihany koa amin'ny 1 Septambra izao amin'ny 9:00 no fepotona farany fanatekana ireo antota taratasy ho an'ireo kandida mieritreritra ny hilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Fa nitondra ny fanonkeviny izay mahakasika ny nambaran'ny Monaty tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo ihany koa ny filohan'ny antoko MMM androany izay fanambarana izay milaza fa misy minimam-boly teti-dratsy ampifandrafiana ny samy malagasy antsoavy no nataony teo anivon'ity antoko ity ny amin'ny tokony andiniany nisy mpitandro filaminana amin'ny fosiny nisy fijery tsy miangatra ireo izay tena mitondra korotana eto amin'ny firenena fanampanazavana. Teto angamba mbola tsy nisy nieritreritra hoe tsy hanao fifidianana fa mba manao antsoavy mitandro filaminana hoe mba mila mandinika tsara izy hoe iza marina no tena manana toetra somba fanao mety manakorotana ny fanomanana ny fifidianana. Isaky ny misy zavatra manahirana izay mpitondra eo toerana dia mandray micro mitandro ny filaminana dia mampiseho fa hoe hiary ny androm-panjakana voatohitohina ny androm-panjakana androany satria ny filoham-panjakana amperinasa tamin'ny 2024 dia nangataka ny zopirenena vahiny mba te henindreo tompony andraikitra amin'ny folo alindary io ako any eo hevitra mikasika an'izay zava-dehibe ny amin'ny folo alindary zany 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 tokony vaniny satria zany mampirorosainan'ny olona zany mety manahirana ny olona dia manengavy azy ireo tandroka ary mivozony ianareo meo ny hevitrareo mikasika an'io raharaha io satria mahatohitohina ny fiandrianam-pirenena zay nareo no antoko zany fiandrianam-pirenena zany asan'ny mpitandro filaminana ny koa mampanara-dalàna ka mino fa vonina ny ampanaraka lalàna izy amin'io anankiray io resaka anankiray io koa. Mitodika any amin'ny mpitsara malagasy sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny masony malagasy tsy vaky volo amin'izao fotoana izao noho ny fizakany Andry ny zom-pirenena frantsay tsy misy azo ny besiny maro atao fa matokony fahinden'ny mpitsara isika ho ny kandida Hataina Razafinjoelina Asinandriamana sy Tahiriny aina. Any ampelantanan'ny mpitsara no avy ny firenena amin'izao raharaha mivaivay eto Madagasikara izao. Andrasa maro amin'ny alohan'ny alarobia avy izao tokoa matsy ny fanapahan-kevitry ny mpitsara na anamarina na gasy na tsy i Andry Rajoelina. Ho an'ny Tahina Razafinjoelina mazava ny voalaza lalàna
tsy malagasy ny mpitondra ankehitriny ka apetraka eo ampelantanany faindren'ny mpitsara ny tidy izay ho raisiny. Ny fandehany tsy maintsy apetraka amin'ny fitsarana malagasy, tsy maintsy miainga amin'ny fifampitokisana ny fandrosoana. Ny fitsarana malagasy dia manana maizy azy ary ny teny tsisy mpitsara. Itsika rehetra zao dia atao hoe olona mijery ivelany fotsiny daholo ihany. Ka ny mpitsara angamba ny tena hipetrahany adidy mavesatra amin'ireny zavatra ireny. Tsy itsika izao no manana le adidy mavesatra. Fijery amin'ny mampanao politika ary manana ekipa juridika, manana ekipa momba ny lalàna moa tsika dia zay no nahatonga nanamaly hoe raha ny lalàna dia ny tokony tsy afaka hilatsaka. Fa ny mpitsara nefa ny tompony teny dia manentantsika ny marina no iseho hiainga amin'izay marina eto amin'ity firenentsika ity. Ny anay amin'ny mampanao politika anay dia mangataka amin'ny marina ny azonay atao hoe zay ne tsy afaka hanery an'izy an'izy. Zay le teniko hoe tsy misy mitady korotana intsony eto amin'ny firenentsika. Herinandro ananantantarany ity herinandro diavintsika ity ka andrasana alohan'ny alarobia ho avy izao ny fanapahan-kevitry ny mpitsara. Amin'ny alarobia ho avy izao raha teo no faran'ny fanaterana ny ato taratasy firotsahako fidiana iny anivon'ny HCC ary ny sabotsy ho avy izao ny HCC no amoaka amin'ny fomba ofisialy ny lisitra ireo voatana ho kandida. Fa niembotra tamin'ny orany farany kosa ny antoko fiombonana ka tsy nandrotsaka kandida ary nilaza fa tsy mbola misy kandida ho tohanan'ny antoko hatreto noho ny tsy fangaraharan'ny lisam-pifidianana ary tahotry nisian'ny korotana no antony nandraisan'izy ireo izay fanapahan-kevitra izay nandritra ny kongresy nasionaly nataon'izy ireo omaly eo ihany koa ny aizay nisian'ny fifidianana na tsy andray anjara feno amin'ny fanaramaso kosa nefa izy ireo raha nambarany betsaka ihany koa ny sosikevitra nataon'ny antoko hanatsarana ny zotra-pifidianana saingy tsy nisy niaino izany. Fa sesalany ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika mikasika ny fanambarana iombonana no soniavana sy navoaka an'ireo kandida ho filoham-pirenena Valomianadahy tamin'ny 20 ny volana Aogositra lasa teo. Mariky ny fitiavan-tanindrazana ireny fihetsika ireny ho nambarany solomam-bahoaka ny mananjary mamiaja saroloha raha nitondra ny fomba fijeriny makasika izay mialy rarinombana sy Mateo Prince. Tsy niambahamba ny solombavam-bahoaka iray voafidy tany amin'ny distrika Mananjary nankasitraka ny fihetsika sy ny fandavan-tenany ireo kandida ho filoham-pirenena Valomianadahy nanaso nisy namoaka ilay fanambarana iombonana tamin'ny 20 ny volana Aogositra lasa teo. Fanambarana izay tsara tsy haivina fa milazany tsy tokony hirotsahany filoham-pirenena ankehitriny intsony amin'ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao noho ny fizakan'ny zoam-pirenena Frantsay. Ampo ity olom-boafidy ity ny fitaka nataony Andry Rajoelina tamin'ny vahoaka ka nahafahany hirotsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Nahitsy ihany koa izy raha nilaza fa tsy mila olona mizaka zoam-pirenena vahiny intsony ny malagasy. Miombo-kevitra amin'ireo kandida anankivalo ary tsy vitany miombo-kevitra miombo-kevitra fa mankasitraka ny zareo amin'ny fitiavan-tanindrazana nasehon'izy Valomianadahy satria iarahantsika malala amin'izao fa misika amin'ny resaka izao efa mifoha daholy ny ankamaroany ireo firenena ny kolonizen'ny Frantsay taty Afrika. Manahirana ihany ny eritreretana hoe efa voafitaka sika tamin'ny 2018 satria kay ilay filoham-pirenena nitohananay tamin'ny 2018 efa vazaha tapana. Raha na dia ho fony filoham-pirenena tamin'izany nampahafantarana izany hoe za double nationalité. Ka ataoko fandraisana ndraikitra sy misy ondrandregny nataon'ny kandida Valareny mba ampy zay ampy zay hoe ny impérialiste foana no itire la ficelle eto amin'ity firenensika ity dia mila niombona zany malagasy manampy sy manohana an'iregny andraikitra efa niraisiny ny kandida Valomirahalahy regny fa tsy tokony lasaka eto amin'ity firenensika ity intsony ny olona sy malagasy. Tsy nisy ary tsy hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara mihitsy ny fisiana teratany vahiny mialokaloka ao ambadika ny fitantanana ny firenena indrindra fa ireo Frantsay. Porofo mivaingana hita tamin'ity fitondrana ity izany raha tsy laza afa-tsy niadina tao tamin'ireo nosy manodidina na ny Ilze Pars izay mbola tsy nahitam-bokany akory hatreto kanefa dia nolazaina fa efa nanao izay ho afan'ny mpitondra azon'i Madagasikara ireo nosy ireo. Ny mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity anisan'izany ny fizakan'ny filoham-pirenena ny zoam-pirenena Frantsay izy izay tsy azo antoka fa hiaro ny tombontsoan'ny malagasy noho ny tsy fananany intsony ny zoam-pirenena malagasy atokana ny vahaolana anarenana ny firenena dia nisy fanovana ny mpitondra amin'ny alalan'ny fifidianana ho iatrany nisy fanazavana onja lalaina raha naivomanana sy mano Randria Malala.
Fitondrana manao be marenina sy minimikipy manoloana ireo tsy fetezana maro hita eto amin'ny firenena no misy eto Madagasikara amin'izao. Fitondrana ihany koa manao izay saim-patany ka tsy mahay mankalesona amin'izay tsy mety efa nataony. Ny vahoaka ihany nefa no mizaka ny voka-dratsiny izay tsy feno ny mpitondra izay. Fanjakana mihitsy tsy mahay mandray lesona raha zay nazy io lazana anazy. Itsika zany nanomboka tamin'ny nitsanganana ny fanoherana dia milaza foana hoe tsy mety zavatra ataonareo io. Hatramin'ny andao ifampiresaka mba ahafahana amroso ny fifidianana. Tsisy mieno ary tsisy vonona ifampiresaka zany. Zao zao nanao ny fanambarana iny ny FFKM hoe ilaina mifampiresaka. Le fampiresaka nge fanetretena kely namana Rina Rabemananjary. Fanetretena kely hoe alao ara fitiavako tanin-drazana dia tena anetretena andao ifampiresaka andao ahoana ny andaminana amin'ny fifidianana fa io rehefa tena atao ampilaminana io atao ifampiresahana io tena hafa mihitsy zany ny vokatra zavatra izay. Ary zay koa tsara ho fantatry ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe tsy le mpanohatra neny efa manohatra anareo na hoe mankala anareo sanatria fa mampanohatra dia miezaka foana mampanohatra miteny hoe zao ny tokony atao zao ny tokony mamesosikevitra araka le fa lazaiko teo. Zavatra iray anisan'ny tsy azo leferina miseho amin'izao ny mahakasika ny fizakany filoham-pirenena ny zom-pirenena Frantsay ka naveriny maha-malagasy azy. Tsy ho azo antoka fa hitandro sy hanaja ny fiandrianam-pireneny Madagasikara i Andry Rajoelina noho izy efa tsy malagasy intsony fa Frantsay. Ahoana no atokisanao fa tsy malagasy no atandrina ny fiandrianam-pireneny Madagasikara? Izy zay manana ny allegeance, izy zay manana an'izay mety ho fironany manokana satria tamin'ny fotoana izay naneke ny vadika zom-pirenena hafa fa tsy ho malagasy dia nanaiky izy libéré ozy sans allégeance à l'égard de Madagascar. Zany ny ambarany andiny fahenina amby 20 ao anatin'ny code de nationalité. Malalaka izy tsy tompona andraikitra tsony izy amin'izay zava-misy eto Madagascar satria efa izy nivadika zom-pirenena hafa. Le allégeance zany teto Madagascar efa nivadika any Frantsa. Any izy ny tsy maintsy manaraka ny lalàna ny an'ny fandoava-ketra, ny an'ny fandraisana anjara ny zavatra rehetra, vie nationale, vie quotidienne. Nrarahara ketra ny fanambarana samy hafa izay tokony hampahafantarina amin'ny fitondram-panjakana, ny fanajana ny lalam-pirenena Frantsay. Fa ho an'ny Madagasikara kosa indray dia tokony izy hoira raha ohatra izy mipetraka eto hanaraka fotsiny ny fepetra takiany lalàna amreo olo-pirenena vahiny satria olo-pirenena vahiny izy no monina eto Madagasikara. Anjara malagasy no mitsara raha mbola azo ekena fa hoentin'ny olona Frantsay ny firenena ao anatin'ny 5 taona manaraka. Ny hita sy tsapy any anivon'ny fiarahamonina ny manam-pirofo fa ny aina anaty fahantrana sy fahasahiranana ny ankamaroan'ny malagasy tao anatin'izay 5 taona izay. Ka ny fanovana ny filoham-pirenena ihany no vahaolana hanarenana indray ny firenena. Tsy tokony afangaro ny fitantanana andaram-panjakana sy ny resaka politika. Io no nambaran'ny manam-pahaizana momba andaram-panjakana Julien Andriamorasata raha naneho ny heviny mahakasika ny vaovao nivoaka tao anaty tambazotra tserasera fa hoesorina amin'ireo ben'ny tanàna any Andapa. Ny moto nomen'ny fanjakana azy ireo raha toka tsy manambara-pabe maso ny fanohanany an'izao fitondrana mijoro izao. Ny Antsipria an'izay tateriny Mialy Raronombana sy Mateo Prince. Nivoaka tao anaty tambazotra tserasera Facebook fa mety hoesorina amin'ireo ben'ny tanàna any Andapa ny moto nomen'ny fanjakana azy ireo raha tsy manohana ny filoham-pirenena ankehitriny ireto olom-bofidy ireto. Nanoloana izany dia nikoropaka ireto farany ka nanao fanambarana mitaky ny firotsahan'ny Andry Rajoelina raha ny voalaza. Zava-misy izay tsy mety ary tsy azo ekena araka ny nambarany manam-pahaizana iray momba ny raharaha-panjakana. Ity farany izay nanamafy afa tsy tokony afangaro ny fitantanana ny raharaha-panjakana sy ny resaka politika. Ny maire nge olom-bofidy ary olona chef de l'administration izy lehibe amin'ny fitondrana ao anatin'le commune izy ka tokony dépolitisena ny administration zany hoe tsy asiana resaka politika be loatra ohatr'izany anaty fitantanana raha-panjakana. Zay no iangaviana amin'ny fanjakana mbejery satria miverimberina zay problème zay. Tsy mety zany satria misy fitsipika nge fitantanana raha-panjakana. Zay zao ohatra hoe ny maire rehetra ao amin'ny district na Tsimondrano tsisy nahazo moto na ray ary maire aty mandresako. Zany koa zany zao ny any Andapa ohatrany raha tsy manohana le TGV zany na hoe io koa fa hotsoahana aminy le moto tadio tsara fa volam-panjakana nge no nampiasaina dia anandre moto reny. Tsy fantatra zany na vola privé fa volam-panjakana vera koa azy volam-bahoaka zany vahoaka mameny fahefana
ho an'olona le tondra mifanjakana zany tena tsy mety zany amin'ny administration na raha nivelantsika tsy mipetrapetrapotsiny zany eto amintsika dia mbola misarika ny sain'ny fitondram-panjakana ihany fa aza politiser ny administration fa tena anisan'ny tsy mampandroso ny administration zany rehefa tsy mandroso ny administration fitanana ra-panjakana dia tsy androso ny firenena tsy androso mihitsy izy tokony tena hoe ajaina tsara mihitsy ny etika sy ny déontologie administrative. Tsy nisy izay tsy niara-ny tsy faiza mitantana sy ny bontolo ataon'izao fitondrana izao ireo sy ampitantana eto Madagasikara. Maro ny efa nidarena saingy toa tsy nampiovana inona na inona teto amin'ny fitantanana ny firenena izany. Mbola tsy nifarana akory ny fitaom-pitondrana izy ireo dia efa mandeha indray ny tervaimanta ho amin'ny fifidianana ho avy ka izao nifahatra tany amin'ireo ben'ny tanàna any Andapa izao. Fataorian'ny faritra Morony Manisy dia tafatsangana ihany koa ny komity manohana ny marika Ravalomanana na ny KMMR atao amin'ny faritra Matsiatra Ambony. Rafitra ivononan'ireo rehetra vonona hampandany ny kandida marika Ravalomanana ao anatin'izany ny antoko politika toy ny antoko tiky Madagasikara. Maro ireo fikambanana sy antoko ary olon-tsotra no vonona hampandany ny kandida marika Ravalomanana any amin'ny faritra iny. Nisy olom-bahoaka Alain-Tsimbazafa sy nisy olom-bahoaka Emilia Rambosalama miaraka amin'ireo tompona andraikitry ny antoko tiky Madagasikara tany an-toerana no aniaran'ny salanana tanteraka izany mitohatra ny fananganana izay komity manohana ny marika Ravalomanana izay any amin'ireo faritra samihafa eto Madagasikara. Vavao avy anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray ny 920 miliara ariary mahery ny teti-bola ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2024 raha nambara ny mpanolotsain'ny tanàna tamin'ity androany ity. Olana raketra no antony eo ihany koa anefa ny tsy fahaiza mitantana eo anivon'ity commune ity ho ny fanazavana izy ireo. Asin'Andriamalala sy Tahiriny. 20 miliara ariary be zao ny elanelan'ny vola tsy ampy raha ampitahina ny teti-bolan'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ity taona 2024 ity sy ny taona 2024 jerena nandritra ny fisokafan'ny fivoriana ara-potoana natria ny mpanolotsaina ny tanàna androany. Raha 370 miliara ariary izany tamin'ny taona ity dia tafidina hatrany amin'ny 270 miliara ariary izany ho an'ny taona 2024. Raha jerentsika amin'ny akapobeany fotsiny dia hoe teo arany commune urbaine Antananarivo na minavina fidiram-bola hatrany amin'ny 370 miliara ariary ohatran'iny ny fahasahiranana. Dia amin'ny 2024 zany mihena ho 270 miliara ariary zany ny vinavina aloha ho an'izay fampidiram-bola izay. Antony maro no antony mahatonga ny fahampangana goavana io fa ny tena antony lehibe dia ny tsy faharisia ny mponina Antananarivo mandoetra noho ny fitantanana tsy mahomby. Tsy fahombiazan'ny ben'ny tanàna aloha zany le izy, izany hoe tsy mahavita mampiditra hetra ampintsony ny ben'ny tanàna sy ny mpiaradia aminy, ary tsy mahatoky azy intsony koa zany ny vahoaka Antananarivo taorian'ireny fiakarana mihoapapana ny hetra tranga ireny. Fotoanany mihitsy zany zao satria teti-bola amin'ny herintaona izy ity no mijery hoe ahoana ny fomba atao Antananarivo misy fisoloana ny ben'ny tanàna, misy fifidianana eo dia tena miantso ny vahoaka Antananarivo mihitsy hanomana an'izy io fa tsy ohatrany tamin'ity filoham-pirenena ity hoe efa telo efa andro vao mikoropaka. Mikasika ny teti-bola manokana dia nitabataba foana zay tato hoe ataovy mangarahara ny orinasan'ny commune na ny SMGD tamin'ny volana mars dia fantako hoe mba ampiseho ny bilan na ohatrina ny vola ambom-bola na trosa zany amin'izy ireo anatin'ny teti-bola. Mandrakity ny androany tsy misy efa mivadika indray zany zao ny taona 2024 mbola tsisy ihany, izany hoe tena misy tsy manjavozavo mihitsy ny fomba fitantanana. Tsy nanatrika ny fanokafana ity fivoriana ara-potoana ity moa ny ben'ny tanàna naina Andretsitoaina saingy tazana tetsy amin'ny kongresin'ny TGV Tetsivato. Izany hoe ny TGV izany no lara-pamehana ho azy fa tsy ny vahoaka Antananarivo renivohitra. Lafim-bavao ny fampianarana kosa indray mbola mitohatra amin'ny rahampitso ny fampiatona ny fampianarana eny amin'ny Université Antananarivo sy any amin'ireo foibe mpikarohana noho ny fitokonana ataon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eto Antananarivo ary renivohitra. Tsy misy miraharaha ny fangatahanay ho ny filohan'ny SSS Ampanantananarivo ary efa inefatra nangataka fionana tamin'ny Prime Ministre izy ireo ho famahana ny olana nandritra izay 5 taona izay saingy tsy norarainy ny Prime Ministre ny fangatahany. Fanampanazavana makasika izay. Ny SSS Ampanantananarivo dia tsy tsahatra ny mampatsiahy ho an'ny vahoaka malagasy fa inefatra nandritra ny 5 taona
fotoam-piasany fitondrana ankehitriny no nangataka fiaonana tany amin'ny filoham-pirenena fa tapitra ihany tiany mandaa mbola tsy nisy zay fanekena fiaonana izay. Manaraka zany dia sina maly mihitsy ny fangatahana nataony ny CSS manerana ny nosy ny gouvernemanta rehefa ny grevy nampiaton'ny fampianarana ny alohavan'ny fampanarahan-dalàna tamin'ny alala ny préavis de grève ny université maty sy ny toera fikarohana nasionaly maty ny CSS. Lafa mavao sosialy kosa indray taxi bisikileta telo teny amin'ny faritra Nosy-Be no norofony camion ny polisy munisipaly androany aka nogiazana ety Nosy-Patrana mitaraina ihany koa ireo mpitondra taxi bisikileta fa matetika hiarany herisetra ataon'ny polisy manodidina ny 3 alina ariary farafakely ny vola takin'ny polisy munisipaly iray hotakalo ny famoahana ny bisikileta nogiazana hunja lalàna ranay manana sy ny ary tanjona. Iarany herisetra sy antsojay ataon'ny polisy munisipaly ireo mpitondra taxi bisikileta amin'izao ary misy mihitsy aza ny fanagiazana bisikileta ataon'izy ireo. Ho an'ny andro amaraina, bisikileta telo no rofony camion commune teny amin'ny faritra Nosy-Be ary nogiazana ety Nosy-Patrana. Mandidina 5 alina ariary ka hatramin'ny 3 alina ariary farafahakeliny no takin'ny polisy munisipaly iray ho takalo ny famoahana bisikileta iray raha ny fitarainana nataon'ireo mpitondra taxi bisikileta. Ity marboly ity izay ambony lavitra no vola azon'izy ireo ao anatin'indray andro. Nanamafy ihany koa ireo mpitondra taxi bisikileta fa tsy vao izao no ataon'ny polisy munisipaly toy izao. Camion anankiray fotsifotsy teo tao Nosy-Be tao miaraka amin'ny opa daroka mampiakatra bisikileta nandehanaka aty. Teva ohatr'izay foana izy misisitsy tezitra le olona ary ny tena olana anay dia misy amin'ireo munisipaly ireo mihitsy samy teny hoe misy 3 alina angany posy lahy dia amena lahy bisikileta lahy io. Izay zany mavantatra hoe tsara dalàna fa inona tosariny apetraka amin'izareo inona ary ny amelomana ivady aman-janakay. Fantatrareo ny zavatra nisy eto amin'ny firenentsika, fantatrareo ny zavatra misy eto amintsika, rahantsika malala zany. Fa ireo namana ireo toko dia olona tsy mba manana mavomavo ety amin'ny soroka na fotsifotsy ety amin'ny soroka fa izy ireo le olona nitsingan'ny fiainana izay tonga amin'izao toerana izao ary ny sotoavintsika gasy mifanantona mifampiresaka nefa nosomandreo mafisatroko ireo ny sotoavina malagasy. Saky ireo olona very asa tao aorian'ny Covid-19 ny akamaroan'ireo olona misehatra amin'ny fitondrana taxi bisikileta. Izy ireo izay efa nangataka fampiresana intelo tamin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo mba hiditra amin'ny ara-dalàna saingy tsy nisy namaly hatreto ny fangatahany. Efa tamin'ny voalohany izay efa tamin'io dia hoe nanaraka nazany hoe tsy azo mandeha makanana kely nareo dia mijanona ety Nosy farany nefa mbola ampitaindrolelona tamin'ny bata inona ihany. Samy mahatsapany tsy mahara-dalàna azy ireo mpisehatra amin'ny taxi bisikileta saingy ny tsy fisiny asa ny mahatonga azy ireo manao ity asa ity mba hamelona amin'ny ankohonany. Mangataka ny amoahana ireo bisikileta nogiazan'ny polisy munisipaly ireto mpitondra taxi bisikileta tonga teny Nosy-Patrana ireto. Miatra manaina kosa ny tsy fandriampahalemana amin'izao fotoana izao anisany aran'izany ireo mpamily fiarakaretsaka miasa amin'ny alina atranga vao omaly izao mpamily taxi iray no hita faty niaraka tamin'ny fiarany atetsy Andraisoro atranga izay matidi-piseho ho ny filohan'ny fikambanan'ny mpamily fiarakaretsaka FTAR. Asin'Andriamanana Lasitairinena. Mpitondra fiarakaretsaka miasa alina miisa 3 no maty vokatry ny tsy fandriampahalemana tao anatin'ny 3 volana raha nambara ny filohan'ny fikambanana mpitondra taxi eto Antananarivo renivohitra na ny FTAR. Tranga vao omaly atetsy Andraisoro mpitondra taxi iray ny maty. Ny fiaran-janona netiny ny osondra no nanaitra ny manodidina. Miantso ny mpitandro filaminana anao ny asany iary ny vahoaka sy ny fananany moa ny filohan' ity fikambanana ity. Vao napalahelo tokoa ho an'ny andro nomaly na ianona fa hoe nisy mpamily taxi indray lavo teo am-panatanterahana ny asany satria dia niaran'ny famonona niaran'ny herisetra izany mpamily taxi izany ka dia tonga hatramin'ny fahafatesana moa zany zavatra izany mampalahelo le izy satria tao anatiny izay 2 volana sy tapan'izay zao dia efa anankitelo ireo mpamily taxi izay namony ainy. Taorian'ny trangana afatesana mpitondra taxi 3 tato anatin'ny 3 volana io tsy misy afa-tsy ny fiarovan-tena no hoany ataon'ireo mpitondra taxi amin'ny andro alina manoloana ireo jiolahy mirongo fitaovam-piadiana. Manoloana ny antony
izay indrehetra mahafantatra azy nefa mety hoe mety tsy manana olona izy ohatra ifanampy aminy dia voatery tsy maintsy mandeha irery izy a dia reny moa zany no antony nanaovana ny antso avy hoe tokony hamafisina zany izay fepetra ho an'ny tena manokana dia fepetra ihany koa ho an'ny mpamily taxi dia hoe tsy mitsofotsofoka rehefa manatitra olona. Veloran'ny mpitondra ny ampanjakana ny fandriampahalemana ho an'ny malagasy tsy vaky volo. Izao anefa ny vokany 5 taona nitondrany any Madagasikara. Matimaty foana ny malagasy rehefa tsy maty ny anoanana dia maty ny tsy fandriampahalemana. Ireo begalona, mpanome baiko sy mpitandro filaminana mbola variana manenjika ny mpanohitra dia tsy magaga loatra raha anjakany asanjiolany eto Madagasikara. Eo amin'izay vaovao nitranga mpiaramonina izay hatrany lehilahy sivily miisa 2 no maty voatifitry ny zandary tany Bebaboka Maintirano ny zoma voalohan'ny volana septambra teo tokony tamin'ny 10 alina. Niditra ankeriny atahotra n'olona ny zandary iray mpianatra fifanolonana resaka couvre-feu sy zava-pisotro no nahatonga ny fifamaliana ary nahatonga ny fitivirana. Ravorazafy Mainina sy Andry Rakoto Malala. Tokony tamin'ny 10 alina ny zoma lasa teo niditra tao an-tranon'olona ny zandary iray. Resaka couvre-feu no ny atombohan'ny fifamaliana ny amin'ny fisotroana zavatra nisy alcool. Nangataka tamin'izany ilay zandary iray mpianatra raha nambarany fianakaviana saingy tsy nahazo ary mbola novaliana ireo lehilahy miisa 4 tao an-trano tamin'ny fotoana io. Efa nandendra matahorana nanomboka teo ary nanomboka nanambana basy ilay zandary. Tesitry ity farany ka nivoaka ary nitifitra tany ivelany. Lehilahy iray no maty teo ny hoe raha tany amin'ny hopitaly kosa ny iray. Nampandrenesina ny zava-misy avy hatrany n'olona lehibeny saingy samy tsy nisy hita izy ireo hatramin'izao niaraka tamin'ilay basy. Firana nokendrena mihitsy fa tsy hoe nitifitifirana fahatany fa tena hoe tena ataoko amin'ny toerana hahafaty anareo ny tifirako anareo ary tsy nanaiky mihitsy izy raha tsy izy efa tany saika maty fa Andriamanitra tsy tia ratsy moa zany mba hoe tafavoaka ny anankiroa na efa niditra tany an-trano n'olona hafa aza dia mbola nendrehany hatrany zay tsy nanaiky mihitsy izy dia vetesiny moa fa hoe be famaliana lesany miseho milay lesany fa mahitahita dia amiko angamba ny afaka miteny ny zavatra tsy rariny kosa raha ohatra misy ataon'ny gendarmerie anankiray hoe tsy mety kosa zao sefo fa tsy midika akory zay hoe fifamaliana raha mitondra fanazavana amina tranga anankiray efa hita hoe tsy mety fa ny olona tsy manao an'ilay asa ve zany tsy afaka miteny mihitsy fa zay tenenin'ny zareo ihany no mariny fa tokony asiana fifampihenona ihany ao anatin'ny tranga rehetra rehetra satria izay no mitondra filaminana fa raha tsy afaka hifampiheno ny hoentina sy ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka dia tsisy filaminana hisany zany mahagaga fa dia hoe tsy fantatra hoe nakaiza olona nakaiza ny gendarme anankiray namono io miaraka amin'ny lehibe antao ilay lehibeany aloha tsara ho marihana fa tsy anisan'ilay namono fa nampanatsoana ary nahita hoe ireo ilay olona maratra sy maty fa niara-nandositra moa izy roa dia ho anay fianakaviana zany tsy mahafantatra ny fisiana izy ireo fa ny somary mahagaga anay fotsiny hoe noentiny nandositra niaraka aminy ve zany ny basy mpanjakana somary mahavariana ihany nitsanga ohatran'izay ho anay ninonina tenenina zany zahay tsy manaiky satria fantatry anay ireo havana ireo olona tsy mpanao ratsy ireo olona madio olona tsy meloka ihany koa fa mitaky ny handraisan'ny tompona andraikitra fanjakana ny hisamborana an'ilay namono loha mba hahazo sazy tandrify azy. Raha nanontaniana mikasika ity raha ity kosa ny commandant de groupement Melaky dia nilaza fa nisy tokoa io tranga io raha nitatra tonga tany aminy. Tsy mbola nisy nanao tatra kosa ny antony fitifirana ary efa nandefa mpanao famitorana tany amin'ny toerana nitranganoza ny zandary ka andraisana fepetra ilay navandoza raha vao marina izany. Manantso avy amin'ny saiko sy ny fianakaviam-ben'ny zandarmaria ny foko Antandroy ao Tsororo Mandidy manoloana ity famonoana ny zanak'izy ireo ity ho ny fianakaviana. Fa mahazo vahana ny tsy fanaran-dalàna amin'ny endriny maro eny amin'ireo orinasa tsy miankina amin'izao fotoana izao. Tsy hita anasazina andray fanapa-kevitra manoloana izany anefa ny inspection de travail sy ny ministera voakasika. Manampitrotraka ireo lehibeana orinasa milaza fa mahafantatra olona ambony ao anaty fitondrana ka tsy azo kitihana. Ireo rehetra ireo hampiany fitsabahan'ny fanjakana ao anatin'ny aty filan'ny orinasa sasany akana tonga ny sehatra ny asa eto Madagasikara izay potika tanteraka. Ravorazafy Mainina sy Andry Rakoto Malala. Betsaka ny orinasa mampiaya ary tsy manara-dalàna ny fisokafana eto amintsika hoy ny sendikan'ny mpiasa Fisemare. Ny ankamaroany anefa mbola mandroaka mpiasa tsy araka ny lalana amin'ny feny asa
orinasa 5 isam-bolana farafahakeliny no azahoany ity syndika ity fitarainana noho ny fanaovan'ny mpampiasa tsinotsinona ny mpiasa toy ny eny ambanidia orinasa iray manao ireny antsoina hoe colrose ireny izay sokajiana ho asa amin'ny alalan'ny antso atarbe mandangodango vahiny no nandroaka mpiasa tranga izay efa niverimberina matetika ary tsy hita ny tompona andraikitra ny activité ny orinasa aloha zany mbola tsy fantatra hoe ho sokajiana ho inona satria hatreto izy mbola zany école hafahafa ihany atao hoe inona tsy fantatra mazava nandroaka mpiasa tsy naraka procédure orinasa anankiray io satria zao zavatra zao zany dia manapropy fa lasa miatany sy tandalana Madagasikara zavatra ohatr' zao zany eto amintsika dia lasa normal na zavatra tsy normal rehefa eto Madagasikara dia lasa normal raha oviana ihany vo anaja ny lalàna mifeny asa ny orinasa eto Madagasikara raha oviana ihany tompona andraikitra na ny ministera vo afaka haneriny orinasa hanara-dalàna taratry ny tsy fahaizany mitondra manaja lalàna ny zava-misy eo amin'ny tontolon'ny asa lasa kabraraka hatramin'ny fampanarahan-dalàna misy amin'ny mpampiasa sasany aza manao raha matahoran'ny mpiasa na mampiasa fahefana satria milaza mahafantatra olona ambony isam-bolana zany tonga eto aminay eto tsy maintsy misy orinasa mandefa olona mpiasa manao chômage technique ray volana zany tonga de roa volana telo volana efa volana dimy volana enim-bolana mihitsy verimberina ny eny sasany tena me korosofana ny tontolon'ny asa mbola tsisy ohatran'izao hatramin'izay satria zay ve le hoe tena nirinin'ny fanjakana hoe anao an'izay mihitsy ny hoe anao politika izay mamotika ny mpiasa de am'izay mangataka any amin'ny fanjakana ve ny mpiasa fanjakana nefa tsy mahavita ninninona misy an'izany raha misy ale général misy areo milaza misy zay namany eo fitondrana zay namany président ohatr'izany zany nentin'ny mpampiasa am'izao ampitahorana ny mpiasa de anaovana n'le hoe faneriterena rehetra amin'ny resaka eny amin'ny toeram-piasana eny vo ny androany zao roa ny orinasa miasa amin'ny resaka mamokatra manao lamba zany eny ivatony anankiray de etsy amin'ny zone filatex etsy fantatry ny olo zany ndefa chômage technique andray zareo etsy andaniny singa tsy mbola mampandroso ny tontolon'ny asa eto amintsika ihany koa ny fitsaba ampitondra na olona ambony amin'ireo sehatra misy na sampandrara hafa de noho ny fitsabahany fanjakana ny ty amin'ny sehatra tsy miakina de lasa fanjakana no manapaka hoe zao ny karama farany ambany zao ny karama fiakarany de zao ny fidinany polotika tanteraka zany ny resaka karama vitatsika tsara fa ny knaps izay fielotsa ty amin'ny sehatra tsy miakina de mazava loha jerentsika am'izao hoe ao daholy no ataon'ny fanjakana fakana le politika tanteraka satria mba any amin'ny fanjakana no mitsabaka an'le vitatananao le lalànao efa lalàna efa lany daty le rafitra zany efa rafitra natao ampatanjaka ny fanjakana sy ny mpitatana fotsiny de zao hoe corruption mandeha foana de politika tanteraka ny fiahina ra sosialy ary ny farany de resaka fahasalamana tatsika am'izao hoe reny hoe service médical de travail porofo mivaingana na tonga fimenomenonana ary fitokonana lava reny fitsaba mitondra fanjakana atao amin'ny knaps ahinam-bola iverina izany ireo mpitarika syndikaly satria tsy novahana any apoto ny olan'ny knaps toy ny fanovana ny rafim-pitantanana tsy ahafahany mpitondra manendry tale jeneraly intsony ivadikeo amin'ny pejy fanatanjahantena kosa inay isika nanao ny aintsio zavatra ny ekipa pirenena malagasy tamin'ny famaranana ny taranja volleyball handball ary nisy semi marathon ny asabotsy lasa teo na de teo aza izany de tsy nandrobaka ny medaly volamena isika malagasy hita ny lesoka rezaina atsaraina ho ny tompona andraikitra avitra solondehibe mareo rakotobe sy mbola avatsara afapo tamin'ireo mpilalao ny mpanazatra rotota teo amin'ny taranja volleyball na teo aza ny faharesena nandritra ny lalao famaranana izay notanterahana tetsy mahamasina ny farany herinandro teo niondrika tamin'ny seta 3-0 teo anatrehan'ny Seychelles ny sokady zazavavy raha 3-0 ihany koa no nandavon'la reunion ny sokady zazalahy niady ny lalao ary nafanany tao amin'ny efitrano lapan'ny fanatanjahantena mahamasina manana ny maha izy azy ny mpilalao malagasy ary nanomeny tsara rehetra tany amin'ny avy fa nanatombo kosa ny vatana ho an'ireo mpifanandrana voninanarina ny lesoka ary hiatrika ny lalao iraisam-pirenena manaraka ny fédération raha ny fanazavana anao politique de relève fédération fikarakarana ny match manaraka mila manao match internationaux BDP fa tsy hoe hiandro jeu des îles cour zay vao niomana carrière ny ekipantsika fa tsy mety ny androany nisy tombony kely ny expérience zareo zany no fa mametoko zahay fa
tsy anana amin'ny fotoana manaraka ho lasa lavitra ny ankizy reny tanaty contretsika no nisy fahikely zareo koa moa lava dia afaka manao etsika indroa mifanesy atsika lasa lava mitotony eny mandehatsika dia nezana ihany nampiditra le lava fa tsy ao anatin'le poste mety aminy dia ao koa ny mbola mety misy amin'le tokony herin'le ekipa zany mbola tanora fa tena mamedera sy laza ho andreny ankizy reny tena mameana vitandrentsika somary ny ao atazalany za 3e set nieritreritra zany fa vita le baolina tsy nambaly ilaranao nanova teknika izy le zaka nanaraka an'izay tsika dia tsy tafarina dia zay ny tena olana lehibe teo. Nitovy ny olana ho an'ireo mpilalao malagasy namotsitra teo amin'ny seta faharoa. Deuxième set somary lâche kely zahay tsy tao le groupe dia lasa inona farany tombony ho an zareo ny attaque izy tena miattaque foana. Somary niena eo amin'ny concentration dia zay amina volley tsy tokony atao misy tokony pré foana jusqu'à mandrapavitan'le seta. Nody ventiny ny ranonatsakaina ho kosa ny La Réunion izay nibatany medaly volamena teo amin'ny sokajy zazalahy. Tsy kivy izy ireo fa nametrapetraka ny lalao na dia efa nitarika seta roa azy isika malagasy. On a été patient, j'ai pris des gars d'expérience, on a fait le dos rond comme il fallait et le résultat il est là, le travail paye. On n'a pas douté, on était mené 2-0 mais on n'arrivait pas à jouer, on était malmenés par les malgaches et là on a fait le job, on a attendu, on a su être patient, on a avec de l'expérience. On est allé chercher cette victoire avec de l'expérience. Namotsitra ihany koa ny malagasy teo amin'ny taranja handball sokajy vehivavy satria niondrika tamin'ny isa 32 teo anatrehan'ny La Réunion ihany koa ny Akiu. Tsy tafakatra podium toy izay ihany koa ny vehivavy tamin'ny taranja semi marathon raha toa ka faharoa sy fahatelo no laharana azontsika tamin'ny sokajy lehilahy. Amin'ny ankapobeny tsara ny vokatra ho an'i Madagasikara satria isika nandrobaka ny medaly volamena betsaka indrindra tamin'ny lalao nosy andiany faraiky amby folo iny. Fa samy natsapa nilesoka tamin'ny fikarakarana ny lalao nosy andiany faraiky amby folo iny avokoa ny vahiny na ny mpikatroka malagasy. Samy hafa ny fampisitahana fiofanana ireo atleta malagasy na tamin'ny sehatra iraisan'ny pirenena izany na teto an-toerana hoy Clarisse Rasoar zay. Animenomenina ihany koa ny mpanazatra baolina kitra ho an'ny La Réunion taorian'ny lalao famaranana ny asabotsy lasa teo. Avitra Solonaibe sy Mario Rakotobe ary mbola ava-tsara. Betsaka ny lesoka tsikaritra hatramin'ny nahafantarana fa i Madagasikara no handray ny lalao nosy andiany faraiky amby folo. Teo ny fitondram-panjakana izay tsy rototra tamin'ny fikarakarana, nitosika ho an'ny mpikatroka sy ireo toerana andraisana ny lalao sy ny vahiny. Hita taratra tamin'ny vokatra sasany izay tsy fahamatorana sy tsy fahatomombanana izay. Ho an'ny taranja fototra atletisme, ahitana ny fond sy ny demi-fond, dia tsy nitovy ny fomba nitantanana ireo atleta nanomana ny lalao nosy. Ankilan'izay ihany koa ny tsy fisian'ny fifanandrinana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoy ny fanazavana, entin'ny mpikatroka nananana izy azy teo amin'ity taranja ity. Dia zareo foana fankahita hoe rehefa misy compétition tsy mba misy hoe mba manao stage any ivelany zany mba mizatra compétition internationale foana zany. Le fikarakarana aloha zany dia foy satria teo amin'ny mois teo zay vao nanao regroupement dia tsy ampy tena tsy ampy mihitsy zany le fanomanana. Dia en plus le nosy ravavy reo efa niveau mondial daholo zareo reo mpanao vitesse reo nanao stage tany Chine dia nefa dia mifonce fond tsisy hoe mba nanao stage tany ivelany hoe tany Ethiopie na tany Kenya ao zany tena fanaovana stage ny demi-fond. En tant que ancien athlète doyenne mangataka fédération zany mba avay reo ankizy reo mba hampanaovy stage any amreo any Maroc na any Kenya reo ankizy reo fa tena mampalahelo tena lasa mitotongana be ny athlétisme demi-fond sy nampiakapeo ihany koa ny mpanazatra ny taranja baolina kitra ho andry zareo La Réunion taorian'ny lalao famaranana ny sabotsy lasa teo. Tsy nadio ny fikarakarana hoy ny fanehoan-keviny rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety araka ity horonan-tsary navoaka ny Réunion Première ity. C'est une mascarade ce jeu des îles. À Madagascar, c'est une mascarade. Il faut dire le mot. Et là, je rejoins mon président qui me dit on n'aurait pas dû participer à ce tournoi. On n'aurait pas dû participer. Puis nous, on veut et à l'arrêt, on se fait voler. Inatra ho an'ny malagasy ny fikorotanana sy ny tsy fahatomombanana rehetra niseho nandritra ity lalao nosy ity. Ny andrandray ndrehetra dia mba hitony ny jiro tsy tapaka ireo asa fanamboarana ny lalana ny fanesorana ny fako iraka Antananarivo
fa tsy ara ilevina amin'ny lalao nosy kanefa asa andavanandro ny commune sy ny fitondram-panjakana. Araka zany dia ny farana omaly ny lalao nosy andian'ny faraika ambin'ny folo teto Madagasikara iampita tsy Komoro indray ny afony olimpika amin'ny taona 720 raha ny fantatra mipetraka ny medaly volamena raika amby 20 anoromba ny atleta malagasy izay tsy nisorona ny tondra avo ny voninay pirenena miverina amin'ny andavanandrom-piainana indray araka zany ny rehetra nanomboka androany avitra solona be simbola afatsara. Nikatona tamin'ny fomba ofisialite tsy amin'ny kianjabeny Mahamasina ny lalao nosy fiona nandian'ny faraika ambin'ny folo teo amin'ireo nosy enina aty amin'ny ranomasimbe indianina na presy ny fanatanjahantena izay no hita taratra nandritra ny 10 andro teto Antananarivo. Afaka ny fako namboarina ny ampahany tamin'ireo lalana misy lavaka nampikaikaiky ny rehetra. Ny taona 777 tao La Réunion nanomboka ny tantaran'ny lalao nosy. Isaky ny 4 taona ny tanterahany izy ity ary mifandimby mandray izany ireo nosy rehetra voakasika ahitana ny Madagasikara, Maldives, Comore, La Réunion, Seychelles, Mayotte ary Maurice. Efa fanteliny izao isika malagasy no nampiatrano azy ity ny taona 777 720 ary tamin'ity taona 322 ity. Nanana ny lazany ary nametraka tantarany malagasy tamin'ny taranja maro andraisana anjara nandritra ny lalao nosy. Tamin'ity indray mitoraka ity tafiakatra 220 ny medaly volamena norombany atleta malagasy, 270 ny volafotsy ary 320 ny alimo. Nanao izay faraheriny ny atleta rehetra niaro ny voninay pirenena na teo azany tsy fahatomombanana maro isan-karazany. Ratsaivina dia 10 ny ireo namony ainy tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina nandritra ny fanokafana ity lalao nosy ity ny 20 aogositra teo ary 20 no naratra mafy araka ny antotanisa voaray farany satria tsy nisy fampitambo avao intsony momba ireo naratra nalefa tetsy amin'ny hôpitaly ben'ny HGR taorian'izay. Ho an'ny lalao nosy manaraka, i Komoro no tapaka fa hampiatrano izany amin'ny taona 722 ary dimbiasan'ny Maldives amin'ny taona 132. Tsy tanteraka aloha ny fampanantenana nataon'ny Rajoelina mikasika ny fikarakarana izay saika atao avy 10 eny noho ny tatsy amin'ny nosy Maurice raha ny zavaniseho no nojerena. Maro ireo fitarainana eno tamin'ireo atleta mpandray anjara rehetra. Mipetraka ny voninahitra ho an'ireo atleta sy ny firenena. Mampametra-panontaniana kosa ankehitriny mety ho toy ny andavanandrom-piainan'ny malagasy mitondra raha-pirenena mandroso makany amin'ny fifidianana isika. Maresaka iraisan'ny pirenena andro lehibe sy manatantara ho an'ny Gabon ny androany fotoana izay nanaova ny jeneraly Oligui Fianianana fa izy no hitantana ny tetezamitan'ny Gabon atao anatin'ny fotoana mbola tsy voafaritra nanome toky sy anaja ny demokrasia ary anome famontsoran-keloka ho an'ireo nogadraina noho ny fanehoan-kevitra ity jeneraly ity. Onja lalaina raha naivo manana simbola avatsara. Nanao fianenana androany jeneraly Olingo izay tantana ny tetezamitan'ny Gabon. Nilaza ny tena nandritra ny fianianana nataony fa vonina ny hitandro ny demokrasia any amin'ity firenena afrikanina ity. Nanome toky ihany koa izy fa hanome famontsoran-keloka ho an'ireo gadraina noho ny fanehoan-kevitra ara-politika nataony ary ametraka ny tantandalàna sy manaja ny demokrasia alohan'ny hanatanterahana ny fifidianana madio sy mangarahara ny an-toerana. Tsy nifarita mazava kosa nefa ny mety ho faharetan'ny tetezamita izay hitondrany any Gabon. Miaramila sy tompona ndraiky mpanjakana maro nanatrika ity lanonana nanaovan'ny jeneraly Olingo Fianianana ity. Maro ireo Gabonais nametraka ny fitokisana amin'ity mpitantana vaovao ity raha toka maro ihany koa mpanao politika manohatra sy milaza azy fa mpanonga-mpanjakana. Mitondra fanantenana vaovao ho anay indray ity jeneraly ity, ireo vahoaka nanatrika amin'ny fianianana taorian'ny fahasahiranana ny ainana nandritry ny taona maro tamin'ny fitondran'ny fianakaviana Bongo. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoky lasy sy tompoky vavy ankasitrahana fenona nanaraka izany hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny fandarana ona marina sy ny Global News ary ny fandarana dinika no harainao avy hatrany aorian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsarindra miseho mitondra ny lohateny hoe Dune. Ny tena koa mametraka ny manam-pitafa tompoky lasy sy tompoky vavy.